sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Faniro. Andeha isika iankohoka sy hitsaokan'Andriamanitra, mandohalika eo anoloan'ny tompo nanao antsika, fa izy no tompo Andriamanitra. Mbola agnatina faliagna tanteraka ry mpiaino ajegny no entigny miarahabantsika jiaby, fa hatratrin'izao alahady tsotra fahadimy mandavantaogno amin'ny taona A izao. Ny loha hevitry naroson'ny fiangonana, ny soa atao levenam-bola, ka ny vaky tenitelo izay narosony ho antsika, arahin'ny toritenin'izy Monseigneur Benjamin Marc Caramarson, arseveka antsika, nondeha agnasanay atsika jiaby agnaraka amin'izao fotoagna zao, eto amin'ny radio Fagniry amin'izao fandaharana magnaraka izao. Vaky teny masina voalohany, bokiny izay ampaminagny, toko fahavalo amin'ny dimampolo. Hiposaka ohatran'ny fahazavan'ny maraina ny fahazavanao. Izao no nolazain'ny tompo, tsy izao va no fifadiana tiako kokoa, ny izaranao ny mofonao amin'izay noana, sy ny ampiantranoanao ireo mahantra sy tsy manan-kidirana, sy ny hanafianao izay hitanao miboridana, ary ny tsy hivileanao tsy hijery ny tapaky ny tenanao. Amin'izany ny fahazavanao hiposaka ohatra ny fahazavan'ny maraina, ary ny fahasitrananao ho tonga faingana. Ny fahamarinana hialoha lalananao, ny voninahitry ny tompo vody lalanao. Amin'izany ianao hiantso, ary ny tompo amaly. Ianao hitarena, ary izy ianao hoe, inty aho. Raha esorinao tsy ho eo aminao intsony ny joga, ny fanambanana sy ny teny manala baraka. Raha manome ny hanina ho anoana ianao, sy mamoky ny fanahy miferinena, hiposaka ao amin'ny maizina ny fahazavanao, hamirapiratra ohatra ny mitatao vovonana ny aizinao. Izany ary ny tenin'ny tompo, isarana ne Andriamanitra. Isoratony zanaky ny mazava, fa ny asany mazava, de asa sosy faritsy ary fahamarinana. Isoratony zanaky ny mazava, fa ny asany mazava, de asa sosy faritsy ary fahamarinana. Ny sambatra ny olona zay matahotra ny tompo, makakelina tanteraka ny didiny, hitaranaka mamparany feahery eto tany, ho asoa
Sabrina niterakini marina Nevanana sarena Nuga busa wachani Araharcha durin pamarina Ashafana numi kusaka Awanati eshipitu Wani uruna isay maitifu Maminjaku Simia Jari Marina Arisai Tarafanai Makisambuja Diatanya Palitina Ditatana Nani Ashani Aizitu Sulava Kami Iti Ulumarino Tarubana Amitao Nabipangimi Siyaurana Sakila Sana Lusa Simian Sandani Puni Pamia Kinamitumpu Na Asutu Kiachanti Matausa Nania Taurana Ritesu Abamunzo Somiata Kami Naureisa Mia Taurana Rifana Imasino Sawapala Era Naureisa Suratun Nisana Bini Masaba Pariyasani Masaba Deasa Susipaiti Arifa Amarina na Suratun Nisana Bini Masaba Pariyasani Masaba Deasa Susipaiti Arifa Amarina na Deasa Susipaiti Arifa Amarina na Vakten masina faharoa Taratasy voalohany masinda Paoly Apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinto. Notoriko taminareo ny fanambaran'i Kristy voafantsika. Ry kristianina havana, fony aho tonga taty aminareo, de tsy mba tamin'ny teny ambony na tamin'ny pahendrena no nitoriako ny evanjelin'Andriamanitra taminareo. Fa ninia tsy nahalala zavatra hafa afa-tsy Jesosy Kristy aho taty aminareo, indrindra fa izy voafantsika tamin'ny azy fijaliana. Ary tamin'ny pahalemena sy tahotra ary hovitra be no nanatonako anareo, sady tsy mba tamin'ny teny pahendrena mampiaiky volana no nampianarako sy nitoriako teny taminareo, fa tamin'ny fanehoan'ny fanahy sy ny herin'Andriamanitra azy ho marina, mba tsy hiorenany ny fonareo amin'ny fahendren'olombelona, fa amin'ny herin'Andriamanitra ihany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ne Andriamanitra. Alleluia, 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 Alleluia. Evanjely masina nosoratan'ny masindahy Matio. Ianareo no fahazavany zao tontolo zao. Tamin'izany andro zany, i Jesoa niteny tamin'ny mpianany nanao hoe, ianareo no fanasin'ny tany, fa raha ny fanasina no tonga matsatso, atao ahoana no fanasina azy indray? Tsy ho azo atao inona intsony izy, fa dia arena any alatrano, ho itsahin'ny olona. Ianareo no fahazavany zao tontolo zao. Tsy azo afenina izay tanàna miorina eo an-tampotendrombohitra, ary tsy misy olona mampirehitra jiro ka mametraka azy ao ambanin'ny vata famarana, fa eo ambonin'ny fanaovan-jiro no apetrany, mba hanazava izay rehetra ao an-trano. Aoka hazava eo mason'ny olona tahaka izany koa ny fahazavanareo, mba ahitany ny asa soa ataonareo, ka hanomezany voninahitra ny rainareo izay any an-danitra. Izany ary ka ankalazao ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy.
Ry kristiana havana, raha tamin'ny alahady lasa teo isika nandinika manokana any toroteny teny tendrombohitra ary nilazaisika fa io ny sata fanorenana ny vahoakan'Andriamanitra tahaka ny nanorenana ny vahoakan'Andriamanitra tany tendrombohitra ny Sinay, nanoloran'Andriamanitra an'ireo teny 10 dia ny fahasambarana valo zay noalalintsika tamin'ny alahady lasa teo no sata fanorenana ny fianakaviam-ben'Andriamanitra amin'izao idirasika amin'ny famozena nentin'ny Kristy ary zay no banjinitsika amin'ity taona ny andaninasika ny finoansika i Kristy mpiarabelona amintsika, miara-dalana amintsika ka mivelona eo anivosika fahazavana araky noalalintsika tamin'ny fankalazana ny 2 février teo fetin'ny Ziromasina ho isika nefa araky nilazaisika dia i Kristy ny fahazavana manilo ny fiainantsika ka raha mandray an'i Kristy koa isika tahaka ny Simeona eo am-pelatanasika fandrindra amin'isika mandray azy amin'ny communion masina dia isika ihany koa ny zary fahazavana manilo ny fiainantsika ary zay no mahavoaka n'Andriamanitra asika ka manomboka amin'izao alahady fahadimy mandavataona zao dia ho alalintsika sikelikely hoe inary no ivelomasika n'ireo fahasambarana valo ary lazaisika moa fa fahasambarana 7 ny tena marimarina koa sy hoe araky ny hevitry n'izao tontolo zao isika fa programa toetra ivelomasika ka inary zay toetra zay dia izao alahady izao dia atolotry ny eglizy asika sahady ary fa fanoizana ny 2 février teo fa raha mivelona an'izay afatry Kristy zay isika dia zary fahazavana sy fanasina eo amin'ny fiainantsika ary dia isika ny eglizy, isika vita batemy, isika ny tempolin'Andriamanitra zay manolotra ny tenantsika amin'Andriamanitra ary dia ambarany vakiteny voalohany ary zay vakiteny zay ho renesika ihany koa rehefa tonga ny vanim-potoanany karemy dia ny fifadiana ary zay indrindra ary matetika manko everina fa fifadinan'izao ny fiainana raha misy an'ireo sata ivelomasika raran'Andriamanitra zao rarana zao sy zay ny teny foro isika tenyny fiainana no nomen'Andriamanitra tao amin'ny Sinay ka izay indrindra ny ambarany Isaia mpaminany amin'ny vakiteny voalohany ny fifadikanina tena izy dia ny atonga asika anasoan'ny hafa ary zay ny fahasambarana zay ary zay ny fahazavana sy ny fanasina ary raha isika zany manasoa sy hoe mifadianina ho an'ny tena sikisika sy hoe régime ho an'ny tena sika ny fifadikanina fa fifadiakanina misokatra amin'ny hafa mba azahoany ny hafa fahasoavana ary dia izay no averiny Isaia mpaminany amintsika hoe raha esorinao sy hoe aminao sony ny zoga ny fanambanana sy ny teny manala baraka raha manome ny haninao ho haninony ianao sy mamaky ny fanahy mamerina mamoky ny fanahy miverinaina hiposaka aminao ny maizina ny fahazavana ka mirapiratra aminao ny mitatao vovonana ary dia azo ny asambarana ianao ary dia zay tokoa no lalam-pahasambarana zay no mahatonga asika miverina hoe ny finoana ahoana ny afantarany hoe mino raha mandray ary manome ianao ary midikany hoe manome mahafoy ary mahafoy ampaharetana ary ao anatiny ny fanimpona ary dia zary ho fanasina sy fahazavana isika eo mpiarabelona amintsika raha manatanteraka an'izay satria mitondra aina ho an'ireo manodidina sikisika ary izay no azo lazaina fa mitondra fahasambarana tsy ho anao ihany fa ho an'ny ireo manodidina anao zay ny vokatry ny lay toroteny teo an-tendrombohitra ka mbola toiziny ny Jesoa araky ny averisika i masindahy Matio amin'ny toerana maro samihafa no nitenenan'i Jesoa fa
tambatry ny Jesoa mba hivelomasika an'izay hoe maha-kristianina sika izay. Azavainy Masindahy Matio ny tena hevitra an'izay hoe fahazavana izay ary ny hevitra an'izay hoe fanasina izay ka anjarasika ary no mivelona an'izay amin'izao fiainasika izao. Ary zay Kristy le nilazaisika tamin'ny 2 février teo, dia isika koa zany aoka azava eo mason'ny olona tahaka izany koa ny fahazavanareo hoy izy Jesoa ao amin'ny evanjely, mba ahitany izy ireo ny asa soa ataonareo ka nomeza voninahitry ny ray zay any an-danitra. Izay tokoa ny zanaky ny mazava dia sy misalasala fa ireo ao anatin'ny maizina no maro ny zavatra, ny kilokilony sy ny zavatra maro samihafa manodidina, fa isika kosa zanaky ny mazava dia manatanteraka ny marina, manatanteraka ny rariny sy ny hisiny, manao ny soa an'ny hafa, ary dia izay mitondra amin'ny tena fiadanana marina. Ary ho an'izay sy manatanteraka an'izay dia izay ny ambaran'ny Masindahy Paoly ao amin'ny vakiteny 2 amin'ny taratasiny ho an'ny Korintianina, fa ninia sy nalala ninia sy nalala hafa sy Jesosy Kristy voafasiky zahay. Izany hoe izy ho asika zany zay mandray an'i Kristy ho fiainana dia mamasika ny fiainansika ao amin'ny Kristy, izany hoe mifikitra ao amin'ny Kristy, ka izay fiainan'ny Kristy no fiainansika. Ka amin'izay ny ataosika rehetra dia sy hoe kobakambava fosiny na fitoriana fosiny, fa araky ny lazaisika matetika hoe ny teny manaitra fa natao no masarika. Ka izay indrindra araky io afatra eo tendrombohitra io dia aoka ny fiainasika manontolo ho fiainana manambara an'i Kristy, kristianina manambara an'i Kristy amin'ny ataosika rehetrarehetra, ka okary mba hivelomasika mandrakariva izay fiainana ao amin'ny Kristy izay. Ka ny soa ataosika dia fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, ary amin'izay koa ny soa ataosika anasoavana ny hafa ka anazava ny olona rehetra isika ho fanasina sy fahazavana ho an'ny hafa. Ka engany isika eo amin'ny ataosika rehetrarehetra dia mba manambara ny Kristy tokoa isika, ka sy ho hitan'olona fa mampisalasala azy ny finoansika. Ary zay ny tsy maintsy hibanjinansika mandrakariva an'i Kristy, ary ataosika eo anivon'ny fiainansika mandrakariva Kristy. Zay sy milaza hoe lavorary isika sy ny hoe lavorary no ambara eto, fa izany hoe masina isika, mahamasina asika dia ao amintsika lay masina dia i Kristy, kristianina isika. Ka rehefa masina isika dia nataosika ny ataosika rehetrarehetra dia mitondra an'izay fahamasinana izay. Zay no ambaran'i Jesoa raha milaza izy hoe isika no ziro sy apetraka ambanin'ny vato famarana, fa eo ambonin'ny fanaovan'ny ziro no ametrana azy manazava izay rehetra ao an-trano, sy ny fahalavorariana zany no tadiavana, ary sy ho lavorarina oviana isika, fa ny fiaina sika ao anatin'ny fahamarinana, ao anatin'ny fampanjakana ny rariny sy ny isiny, ary ao anatin'izay fifankatiavana izay no tadiavana. Manofy isika raha mitady an'izany hoe fahalavorariana izany, fa ny tadiavana dia isika mitondra ny Kristy, manome an'i Kristy amin'ny ataosika rehetra, mahafoy an'i Kristy amin'ny ataosika rehetrarehetra, ary sy indray mandeha fa maharitra. Ary zay ny asa fanasoavana lazainy Isaia mpaminany amin'ny vakiteny voalohany. Ry Jesosy Tompo, ianao tokoa no any fahazavana, ka ny fahazavanao no manilo anay, ka raha engane zahay
anokatra ny fonay aminao mba ho tempolinao tokoa izahay, ary sy manana zavatra hafa hotoriana izahay fa ianao, ary ianao voafansika ny lalam-pamonjenao anay, ary engany izahay hifansika aminao tanteraka tahaka ny nataon'ny masin-dahapoly, ka amin'izay koa izahay dia ho zary fahazavana sy fanasina amin'ireo mpiarabelona aminay, ary dia anao asa soa amin'ny fiainanay manontolo. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy ho antsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy ho antsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny Radio Fania.